Mbola olana kosa eo anivon'ny fiainana andavanandron'ny mponina eto andrenivohitra ny fakana rano eny amin'ireo pompy iraisana. Tsy ampitosika ny rano mikasika io indrindra dia mitondra fanazavana ny eo anivon'ny orinasa JIRAMA. 70 metatra tolatelo hatramin'ny 570 metatra tolatelo isan'ora no filana Antananarivo renivohitra rano. Raha ny fanazavana nomen'ny tale jeneraly ny orinasa JIRAMA. Maraka ny filana Antananarivo ny famokaran-drano ataon'ny JIRAMA. Olana mipetraka kosa nefa treto ny fahanterany fitaovana hitsinjarana izany. 160 000 à 165 000 mètres cubes jour isan'andro, 160 à 160 000 à 165 000 eo. Zay zany le izy. Donc raha vita tia raha ny situation nge ohatra efa raha ny production zany efa raha ny calcul ny production ne dia satria manana taniky eo amin'ny 170 000 zany à 175 000 mètres cubes jour zany ny calcul ny production ne. Fa les systèmes andresako teto tsy resaka production fotsiny gérenao fa ny transport ny tuyau mi transporter azy any ny fitsinjarana azy any amin'ny trano tsirairay reny gérena daholo. Hitanareo ngamba reny perte fuite d'eau partout reny zany mahatonga le ino ma zy le ohatrany hoe tsy ampy ndraindray koa moa zany ampy le izy fa misy quartier zay le tuyau mandehany zany efa ratsy fa vétuste. Vokatry ny tsy fahampin'ny fotodrafitrasa sy ny fahanteran'ny fitaovana famatsin-drano, ora maro no lanin'ny mponina amin'ny fakana rano eny amin'ireo pompy iraisana eto andrenivohitra. Baiko nomen'ny filoham-pirenena ny tokony tsy maintsy hamana ny olana amin'ny filaharan-drano. Tsy maintsy dia ny zao sahady dia jerentsika ny alalàna fahasairanana ny olona le milahatra amin'ireny pompin-drano ireny. Tsy maintsy ampiny ireny, tsy maintsy hamevanina ny fahasairanan'ny olona satria le rano olany ihany ike no rano olany rehefa tena dinihany nefa dia milahatra eo le olona ampitomboy le popy, ampitomboy ny toerana azahoan'ny olona maka an'ireny rano ireny satria zay fanalana fahasairanana olona izay dia anisan'ny fanamavanantsika ny vesatra eo amin'ny olona. Raha ny vaovao azo avy amin'ny JIRAMA, isy ny tetikasa iarahana amin'ny vondrona Europeanina entina hanatsarana ny famatsin-drano eto Antananarivo.